Zay ny amin'ny fa tsy miditra amin'ny raharahan-tokantranon'ny Malagasy ny governemanta amerikana fa mijanona eo amin'ny fitondrana fanehoan-keivtra ihany raha ny fanamariana izay nentin'ny ambasadaoron'ity firenena ity androany maleo tena tanteraka ny Malagasy amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisina na ihany koa amin'ny mety isian'ny fanovana governemanta manontolo na ny ampahany izay moa no fanazavana nentin'ity diplômaty ity. Mijanona eo amin'ny fanehoan-kevitra fotsiny ihany tokony ataon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena amin'ny fotoana isian'ny savaovora politika eto Madagasikara. Ny governemanta amerikana dia mijanona eo amin'izay ihany fa tsy miditra amin'ny raharahan-tokantranon'ny Malagasy ho ny fanambarana nataon'ny ambasadaoron'ny États-Unis Robert androany. Tsy nanana fironana na amin'ny ankilany na amin'ny andaniny ny governemanta amerikana raha nisy ny krizy teo amin'ny roa androm-panjakana. Rehefa nivoaka kosa nefa ny fanapahan-kevitry ny HCC dia tokony hajaina izany raha ny fanamariana ty ambasador ty hatrany. Ary ankehitriny raha misy ny fikasana na tsy hoy izy an'olo amin'ny ampahany na manontolo ny governemanta dia anjaran'ireo androm-panjakana voakasika no mandinika izany. The High Constitutional Court has made its decision on the question of déchéance, and so now the governance of the country and the working of the institutions of the country itself needs to... Basically, déchéance zay loha araka nambaraka teo efa nivoaka zany ny fanapahan-kevitry ny fisarana mbola ampandrenana ny ampirisianay dia ny hoe janona eo am'izay zany iny fa jerena am'izay ny amin'ny afahana miara-miasa nisy ny fiara-miasa amin'ireo androm-panjakana rehetra voakasika tanatin'izay resaka izay mba ahafahana mampivelatra Madagasikara mikatsaka izay mahasony vahoaka dia mampitombo ny toe-karena Madagasikara. Any no hitanao hoe tokony fatoana am'izay amin'izao fotoana izao raha momba ny resaka iny mikasika indray le hoe mety ho fanoloana ny mpikambana sasany eo amin'ny governemanta. Raha fahitako anazy dia ny tompona andraikitra rehetra sy ny androm-panjakana voakasika no tokony fampidinkany amin'izay ny ampirisiana fotsiny dia hoe ny hanikatsahana sy jerena ho lahara-pahamehana dia izay mahasoa ny vahoaka mahasoa ny firenena ialana amin'ny fahantrana hanatsarana ny toe-karena. Raha ohatra ka mahavaly an'izay fepetra sy tanjona zay ny fanoloana ny mpikambana sasany eo governemanta dia ny tompona andraikitra mahatapakatra no ampirisiana indrayizay fanapahan-kevitra zay fa araka ny teo ny tanjona ny ampirisiana ifantoana dia ny jerena no avy mamira tsara kokoa hanatsarana ny fahampianakona sy hanatsarana ny toe-karena eto firenena. Nambaran'ity ambasador ity fa amin'ireo fanapahan-kevitra rehetra ho raisiny androm-panjakana eto amin'ny firenena dia tokony ahasahana ny tombontsy mivoaka malagasy izany. Tokony raisina ho lesina ho izy ny zavaovoronisy teo amin'ny androm-panjakana ahafahana mandinika hoe ahoana ny fepetra azo ny mpitondra voafidy raisina hanamafisina orina ireo dingana vita hatramin'izay herintaona izay sy ifanimetanana anorina ho avy tsara kokoa ny vahoaka. Ho azy ny fametrahana demokrasia maro-toerana no lalana mitondra ny fampandrosoana. Lakilehan'ny fametrahana izay demokrasia maro-toerana izay hoy izy ny fananana fikirizana aminy ifikirana izay fekevitra fotsitra dia asiana fanavaozana araka ny ilana azy saingy iaraha-manaiky fa tsy hosoloana raha petraka ho lara-pahamehana ny zavatra ilain'ny vahoaka sy ny mahasoa azy fa tsy ny tombontsoan'olon-tokana no matesana na ny tanjon'olon-tokana na ny fifandrafiana.